fa efa tafapetraka tanteraky ny anivon'ny parlemanta ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-polam-panjakana amin'ny taona 13 raha ny fanamarihana nentin'ny minisitra ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina anisan'ny lahara-pahamehana ao anatin'izany raha ny fanazavany ny mahakasika ny fifidianana. Ny akombavao. Ny tsara tanena aloha dia efa tafapetraka any amin'ny congrès de la transition zany aloha ny volavolan-dalàna zany mahakasika an'iny teti-bola zay hoentina amin'ny taona 2024 iny. Ny zava-dehibe betsaka moa ny azo tenenina fa raha fitindry fotsiny le izy dia ny hoe ny taona 2024 io zany no tena taona ny tena transition hiampitatsika amin'ny République fahaefatra satria dia efa voafaritra mazava tsara taoriana ny nasoniavana le projet PASEM miaraka tamin'ny PNUD ireny fa amin'ny herintaona no atao zany ireo fifidianana maro samihafa. Koa dia ny azo lazaina hoe ny priorité zany voalohany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana dia ny fanaovana ny fifidianana. Ary dia misy tarim-bola zay napetraka ary mifanaraka amin'ny projet PASEM fijerina azy zay anjara hoentin'ny fanjakana malagasy manatanteraka zany fifidianana izany dia eo amin'ny 80 tapitrisa ariary lavitrisa 60 milliards le izy ariary zany. Izany hoe raha amin'ny ankapobeny ny izy dia mahatratra mandeha atao hoe mahasarona anga ny any amin'ny 2.3 eo zany zay mety vola ilaina amin'ny fanatanterahana fifidianana amin'ny herintaona. Fa ny amin'ny titony kosa 2024 dia efa misy ireo tetikasa maro samihafa entina manatanteraka izany fifidianana izany amin'ny fandrafetana ny liste électorale fanamafisana ny antsoina hoe fichier électoral zany io zany dia efa misy famatsim-bola zay efa hiditsika fitondrana malagasy amin'ny taona ity zany.